ry avako malala ao amin'ny tompo ho ampitomboana ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsy manavaka ny fanasan'ny tompo, tsy manavaka ny fanasan'ny tompo. Hitantsika ato amin'ny mofinainantsika anio Isaia 4:9, ny 9 hatramin'ny 9. Misongadinao fa tsy manavaka ny fanasan'ny tompo. Nanomboka tao aorianan'ny fahababoana tany Babilôna dia asehoan'ny fitantaran'ny bokin'i Isaia faharoa na ny fizarana faharoa amin'ny bokin'i Isaia fa misokatra ho an'izao tontolo izao ny varavaran'ny tranon'Andriamanitra na ny varavaran'ny trano fivavahana izay sary any entina ilazana ny tranon'Andriamanitra na ny famonjen'Andriamanitra. Ambara zany fa misokatra ho an'ny olona rehetra, tsy misy ankanavaka ny famonjen'Andriamanitra. Eto zao dia hitantsika fa misokatra ho an'ny jentilisa izay manaiky hanaraka ny fitsipik'Andriamanitra ny famonjeny. Sady hitantsika eto manomboka amin'ny 9 sy ny 7 fa ny hafa firenena dia ampidirina ao amin'izany tranon'Andriamanitra izany, ampidirina ho entina any an-tendrombohitry masina, entina ampifaliana ao an-tranoko ho Jehova. Fa hitantsika indray eo amin'ny 9 tsy hoe rehefa mampiditra hafa firenena tsy akory dia horohana nefa tao, fa ambara indray fa ho angonina averina ho ao amin'ny tranony izay efa tao kanefa niely. Ireo izay voaroka dia avory indray koa ny voalaza hoe mamory ny Israely voaroka izy. Midika zany fa nisokajin'olona rehetra mihitsy, na jiosy na ny jentilisa dia samy hahazo anjara amin'io famonjen'Andriamanitra io. Raha miresaka famonjen'Andriamanitra isika dia tsaroantsika hatrany fa tsy afaka misaraka amin'ny famonjen'Andriamanitra io ny fanasan'Andriamanitra, na ilay antsoin'ny soratra masina hoe fanasana lehibe. Mahatsiaro ny fanasan'ny tompo isika, natao amin'ny olona rehetra zany. Misy faminaniana izay entiny Isaia manokana milaza izany, ohatra ao amin'ny 5:20 amin'ny Isaia ihany, manomboka amin'ny 1 dia hoy ny voalaza manao hoe ary Jehova tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra. Eto amin'ity tendrombohitra ity dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy be tsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ho foanana eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay arakotra ny firenena rehetra. Ho foanana tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehova tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra, fa Jehova no efa miteny. Dika zany fa tsy mijanona teo amin'ny jiosy ihany ny famonjena, tsy ny raha mahajiosy no entina amonjena ny olona, fa ny fanarana ny didin'Andriamanitra. Misokatra ho an'ny olona rehetra zany, na jiosy na jentilisa na ny hafa firenena ho ny voalaza eto. Ambara zany fa malalaka ny famonjen'Andriamanitra, malalaka ho an'ny olona rehetra ny fanasana masina. Ary raha mitenitsika hoe fanasana masina dia tsaroana ny fanasan'ny tompo. Natao ho an'ny olona rehetra ny fanasan'ny tompo. Saingy no tsarovy. Natao ho an'ny olona rehetra ny fanasan'ny tompo. Tsy manavaka ny fanasan'ny tompo, tsy mizatavan'olona ny fanasan'ny tompo. Malalaka ny fanasan'ny tompo saingy tsy gaboraraka.
Zany no itenenan'Andriamanitra eto fa ny olona izay vonona hanaraka ny fitsipika no andraiza amin'ny fanasana masina izany. Ny olona izay vonona hanaraka ny fitsipik'Andriamanitra hoy ny voalaza eto hoe ary ny hafa firenena izay efa manaiko an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehova mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy hanao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko. Malalaka amin'ny fanasan'ny tompo saingy tsy gabo raraka. Misy fotoantsika ry havako sarotsaroto ny amin'ny fanasan'ny tompo, dia fanasan'ny tompo io kosa ve dia asiana lalàna, asiana fepetra? Eny, misokatra ho an'ny olona rehetra izy, saingy misokatra ho an'izay manaraka ny fitsipik'Andriamanitra. Tsy indraindray tsika miteny dia nahoana izy ny tsiraisina mpandray nefa tsy vita fisoratam-panambadiana, nahoana izy ny tsiraisina mpandray nefa miteraka tsy manambady ohatra, satria ambara fa tsy gaboraraka ny fanasan'ny tompo, fa natao an'izay vonona hanaraka ny fitsipik'Andriamanitra. Marina mandrakariva ry havako malala, ny soratra masina izay vetezintsika isaky mandray fanasan'ny tompo dia ny amin'izay fahavononan'Andriamanitra andray antsika amin'izany fanasana izany manao hoe izay manatona ahy dia tsy ho laviko mihitsy. Tsy mandahantsika Andriamanitra raha vonintsika anatona azy, saingy raha tsy vonina anatona azy kosa isika dia izy kosa andahantsika. Ndao ary havako tsarovy fa natao ho anao, natao ho an'ny olona rehetra, tsy amin'ny firazanana mahajiosy no isokafa ny famonjen'Andriamanitra ho anao, fa amin'ny fahavononanao anaraka ny fitsipik'Andriamanitra sy ny faneken'Andriamanitra no andovanao ny fanekena voavoatra ho anao. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao zay Andriamanitra rainay sy Jesosy Kristy tomponay io. Misaotra anao zay ny amin'ny fanasanao, zay nomaninao sy nosokafanao an'ny olona rehetra. Ahitanay taratra fa tsy Andriamanitra mizatavan'olona ianao, Andriamanitra miavaka ianao fa tsy manavaka, ary vonona andray mandrakariva zay anatona anao. Izay zao koa dia anatona anao amin'ny fanetretena, anatona anao amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ary ny fanahinay rehetra. Anatona anao ilay Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Amin'ny tean'io ity izay dia mitondra eo ambany fahasoavanao, mitondra eo am-pelatananao ny fiainan'ny fiangonana, ny foibe fitsikemina, ny rafitra ho aminy, ireo ambaratongan-drafitra sy ireo sokajin'olona izay voafidy indrindra eo anivon'ny foibe fitsikemina. Novidinao hitantana indray ny fiangonana mandritra ny 5 taona manaraka. Apetrakay am-pelatananao zany ry Andriamanitra io. Tompo, miasa ho amin'ny fiangonanao, miasa ho amin'ny mpanomponao tsiraray avy, miasa hampandroso ny firenenay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.